avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao ny vaovao. miteraka fikorotana ny saim-bahoaka ny fanafena mpitondra marina mikasika ny raharaha fahampozinana sy fanampozinana nitranga teto amin'ny firenena hony antoko malagasy miara-miainga androany tsy mitombona ny filazana fa tsy azo lazaina ny anaran'ilay singa niteraka ilay fanampozinana teny Ambomalaza ho fitandrona ny fanadiadiana ho ny filohany antoko tia tandrazana androany ahodikody mpitondra amin'ny fetifety sy fetsiketsehany indray ny vahoaka nakonana ny fahantrana lalina mianjady amin'ny malagasy amin'izao fiomanana indray ny fivoriam-ben'ny sadaiky eto amintsika ny volana aogositra izao mitaky ny fanesorana mpitsabo misahana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny komuna Mariarano distrika Mahajanga faharoa ny mponina ao an-toerana noho ny antony maro amin'izao fotoana izao Anvelany mijanona ho nofo ny fahafahana miala sasatra ho an'ny 700 ny frantsay araka ny fanadiadiana nataon'ny Observatoire des Inégalités ny farany volana jona teo ny antsiprian'izay Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny vitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany dia makasika an'ireo vaovao mafana sy mitarika resabe eto amin'ny firenena no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity miteraka fikorotana ny saim-bahoaka ny fanafena mpitondra marina mikasika ny raharaha fahampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo nitranga teto amin'ny firenena hony antoko malagasy sy miara-miainga tamin'ity androany ity ankilan'izay enatra tanteraka ny soahombiaza mpitondra tamin'ilay dinika faharoa mikasika ny rarano sy malagasy izay nitontosaina tany Paris ny 17 ny volana jona lasa teo ankilan'izay fiatsaram-belatsiny ansenira toka efa vita ny fividianana fenosoka voaka ny hevitra mpisehatra isan-tsokajany mikasika ny zotra sy ny lalam-pividianana eto amin'ny firenena ny antsiprian'izay tsy mangarara ny fidadiavana ny marina amin'ny raharaha fanampozinana ny tranga teny Ambomalaza hoy ny MMM na ny malagasy miara-miainga mampisaviritaka sy mampitaintaina saim-bahoaka no ataon'ny mpitondra manafina ny voka-pikaroana hoy ny fanazavana eo koa ny fanontaniana mahakasika ny antony tsy nanaovana ny fanadiadiana amin'ireo tranga fanampozinana any amin'ny faritra maro izay nisy malagasy namony ihany koa saingy tsy misy ny fanaovana fitsiriana sy ny fidadiavana ny tena antony ny zavaniseho ny nandefasina ireo singa tany ivelany kanefa eto an-toerana misy ny laboratoire ny tsy fahalavorarian'ny fitsaboana takina manoloana izany ny anatsarana ny délestage sy ny fahatapahan-drano sambany teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao no hoe misy singa tsy fantatra mahazo ny olona ary voamaly indray dia mbola lazaina ihany indray no hoe tsy azo lazaina le nahafaty an'ireo fianakaviana malagasy ireo dia ahoana zany ny tokony ataon'ny mpitsabo dia ahoana zany ny fiapetra tokony raisin'ny vahoaka raha tsy lazaina aminy hoe inona ny nahatonga ny fahafatesana ary inona ny antony mbola misy maty foana amintsika amin'ny teny izao fianakaviana rehetrarehetra tsy samy mihinana charcuterie intsony rehefa misy fanasana tsy samy mandefa ny zanany antsony satria tsisy zavatra mangarara miainao anatin'ny tahotra zany ny voaka malagasy androany psychose izy ny frantsay sa hoe izay ve ny tena dedavina ampitahorina ny malagasy ampiororona ny malagasy amin'ny zavatra ohatr'izany samy misy tombontsoa manokana tianao arovana ao anatiny eo ny fahitana anazy dia tsy te ampiseho ny marina sy ny mangarara ny fitondrana satria mitady hiala andraikitra ny andraikitra dia avy amin'ny fanjakana matoa santé publique ny anaran'izany dia mahapublique anazy
dia fanjakana zany ny tompona ndraikitra ao anatiny ary firetan'ny fanjakana zay ihany mantsy fomba fisainan'ny fanjakana dia ny hoe rehefa mena ny velany le izy a dia marina rehefa ny any velany no miteny a dia arahana tsika angety zana tantsony ka hoe zay tenen'ny vahinina ny vazaha akory dia marina fa zadino fa mifianarana nataon'ny vazaha sy mifianarana nataonay a mitovy ary ary voalohany tany ampianarana dia izay zany a tsy mahay noren'olona andefasana an'le izy reny reo mpampianatra koa zany tsy mahay nininina daholy reo dokotera sy ingénieur sy rehetrarehetra koa zany tsy mahay mamaly an'izany tsy mahay manao an'izany analyse zany mampatsiahy mantsy a tamin'ny resaka fifidianany reny hoe rehefa tratra amin'ny zavatra tsy nataony ny zavatra tsy manjary tsy fanarahan-dalàna ny fitondrana dia ampitenenina daholy a reto olona pahilalàna rehetrarehetra milaza azy hoe pahilalàna reto a dia hoe marina ho azy le izy tsy a aza badoina amin'ny malagasy a fa nareo no mety bado a fa zay kosa mba miezaka mianatra dia mba mahafantatra ny tokony ho fantatra mikasika ny fitakiana ireo nosy malagasy tandrevaka raha diplomatika ny fiverenana tsy nahavita nanohitra ny frantsay tamin'ny fiaonana faharoa amin'ny fitakiana ireo nosy enatra tanteraka ireny hoy ny fanazavana satria tsy nisy naomby avokoa ireo fangatahana fitakiana rehetra izay natao isika tompon'ny tany indray no mangataka fifanarahana hoy ny fanazavana raha tokony fitakiana no hamafisina tsy mahavita miary ny tompontsony Madagasikara ny mpitondra reny no atao hoe enatra na atao hoe tandrevaka ara-diplomatika ahoana moa ny ahafahanao manao fanambarana nefa ny fanambarana iombonana mbola tsy mivoaka hitantsika tsara teo fa ny fanambarana nataon'ny délégationna malagasy tsy mitovy amin'ny fanambarana iombonana midiky zany a voalohany indrindra fa tsy fahaizana mifeny lafiny ara-diplomatika satria ianao tokony miandra fanambarana iombonana vao maneho hevitra ny faharoa manapirofo zany io a fa resy tanteraka tsy nahavita ny aro ny tombontsoa Madagasikara reo tanyreo olona tanyreo satria raha ny zavatra nangatahany a dia tsy voatazona akory a taty amin'ny farany zany hoe matanjaka zany ny ankilany a satria ny anazy voatazona mbola mijanona frantsay ireo nosy ireo a fa ny anao a ny fangatahanao rehetrarehetra tsy voatazona zany hoe resy ianao zany tao anatiny tao a fanambarana iombonana iny nijerena dia raisiko sarisary an-tsaina le izy hoe anao tompony indray zany mangataka amin'le olona zany hoe raha tompotrano ianao zany a ka bodon'ny olona ny trano dia ianao mangataka aminy mba ahoana re mba zaraintsika ve ny ofatrano fa ngamba ny edivanao voalohany a dia averenao amiko aloha ny trano koa fa tsy eny ary fa tsy maninona fa dia aloha fa mameo kely ampahanao ofatrano amin'ny teny français c'est petit tsy mendrika na fitondrana tararaha-panjakana zany zavatra miseho zany fa raha ohatra ianao fantatrao fa fanananao a dia miady ny iverena amin'ny fanananao aloha ianao zay anao vao miresaka ny hoe zao aby a ny tombony efa azonao tamin'ny fananana io a ka inona ny fanarahana ary tsy afaka mitenyntsika androany ny hoe mbola lavitra be zany zay matsy nandeha metsaina ny malagasy tsy a vao hitantsika tsy ela teo a fa ny nosy Maurice a dia nahazo ny Ile Chagos a tafaverina aminy a dia nanao fampirarahana amin'ny anglisy ny amerikanina rehefa aveo a azo atao tsara zany manao an'izany ary vao tamin'ny herinandro dia hitantsika dingana lehibe a niseho tany Nouvelle Calédonie dingana anankiray a makany amin'ny fahaleovantenany Nouvelle Calédonie zany ny azo tany a satria ho lasa fanjakana i Nouvelle Calédonie na dia mbola mijanona ao anatin'ny la Frantsa zany ny fahaizan'ny olona miady ny tombontsoany a so fiandrianam-pireneny mahakasika ny fandefasana fakakevitra ataon'ny seny amin'ny mpisehatra ara-pifidianana ho fanatsarana ny lalam-pifidianana na itsy ny MMM raha nilaza fa ilay seny mihitsy no tsy atokisana intsony koa raha misy finiavana hanova ny lalam-pifidianana dia tokony seny vaovao no atsangana hikarakara izany mialoha ny fifidianana rehetra teto no tokony efa no atsaraina ny lalam-pifidianana ary efa nangatahan'ny mpisehatra rehetra izany fa tsy norarainy ny seny efa vitany ny ilany azy vao miatsara velatsy ny seny hoy ny fanazavana ho aminay aloha io seny io aloha dia tokony efa tsy anjara antsony a ny mikarakara n'izany fanovana ny lalam-pifidianana zany raha fantatro io seny io fa hoe tsy mety ho lalam-pifidianana io maninona tsy nataony zany alohan'ny fifidianana filoham-pirenena teo efa nangataka an'izany zay no androany izy a no mifotampoka eo a alohan'ny reny fifidianana tondra savorovory sy mahatonga ny firenena anaty fahasahiranana zao a nanovany io lalam-pifidianana io fa tsy nataony zany ary nangataka an'izany na ny mpiara-miombonantoka na mpanao politika na ny société civile dia nangataka an'izany a fa tsy mirarainy io seny io fa vita daholo ny tiany atao a amin'ny fifidianana hitantsika teo tsisy zavatra nandeha tamin'ny laoniny
de tsara ve fabe tsara velatsetritsika ve zay ka nitoko hoe fanjakana mandainky de hoe andao modikitiana ny lalalam-pividianana am'izay nanam-potoana anaovana zany eny senifa raika am'roapolo sy roa arivo ane izy ny teo e ireo raharaha telo ireo izay mafampany eto amin'ny firenena ary ilaina fanazavana matotra amin'ny mpitondra samy maneho tsy fahamatorana sy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra avokoa ireo ny tranga fanampozinana izay tsy fantatra intsony ny tena marina fahalalaovan'ny mpitondra ny fitakinany nosy malagasy izay tsy mahasamitaky akory ny mpitondra na ny fifidianana izay natao hampiakarana ny rajoelona teo amin'ny fahefana ka rehefa vitany ny ilana azy vao miatsara vilatsiny seny ka milaza fa anitsy iverenantsika ny fanokevitra mahakasika an'izay raharaha ambomalaza zay tsy mitombona ny filazana fa tsy azo lazaina ny anaran'ilay singa niteraka ilay fanampozinana teny ambomalaza ho fitandrona ny fanadiadiana ho ny filohany antoko ty tandrazana androany misy fahadisoana ezahana feninao ka ampiasaina hanakonan'izany ireo tomponandraikitra samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tokony haiky ny adisony ny mpitondra hony fanazavany anarenana ny tsy mety eto amin'ny firenena santatra ny aina no mitaditra ny fanadiadiana tsy afaka mamboraka ny tsiambaratelo ny fanadiadiana ny fitsarana ka izany no tsy ahafahana mamoaka ny anarany singa niteraka ilay fanampoizinana teny ambomalaza hoy ny tony mpampanolalalana raha koa tena narindrana valina voalaza fa mety ampianadrasy ny olona ihany koa ny fahamoahana ny anaran'io singa io afaka mangataka ny jery ny atotataratasynady ireo tompon-draharaha manana pistolo vava ary tsy misy ny zavatra fenina tsy mitombony izany ho hitainana zafinjoelona mila mangaraharaha tanteraka ny raharaha toy izao izay nahafatesina olona 7 misy adisoana hafeninao ka terena hanarina izany ireo tomponandraikitra zany zavatra zany dia tena atao fotsiny hoe tsy hitantsony izay ho tenenina dia miteniteny foana tsy mbola nisy singa nahafaty dia mipesitra zany tsy tokony tenenina sao dia tsy izany le izy ka tsy an'le olana matoa izy afenipenina ohatran'io marary matoa afenipenina ohatran'io valin'ny fanadiadiana matoa afenipenina ohatran'io mazava azy fa nisy adisoana tanoany zany zany efa amiko tsy antsony ny olana ohatrantsika amin'ny resika Ilze Parsa ihany mazava azy fa ny Ilze Parsa fa tamin'ny 7 ny teneniny ONU hoe any Madagasikara fa matoa afenipenina ohatran'io le izy dia misy zavatra hafa tiana atao ka reo olona rehetrarehetra hitantsika ireo na procureur na ny docteur na ministre ny fahasalamana baiko no hamahazo an'ireo baiko reo hitenenana fotsiny tsy disosika fa nisy olona diso tany nanapoizina zay fotsiny eo fa ny tena marina amin'io matoa afenipenina dia misy zavatra ao dia zay no andao vakina mba tsy hiverenan'le izy tsony fa manjary lasa maro be loatra tsika maty zay ny any vaolana mahay miaky ny adisony ny mpitondra mendrika sy manarina izany tsy izany no misy ato amintsika mandray fanapahan-kevitra tsy lahara-pahamena ho an'ny firenena ny mpitondra ankehitriny manao fahadisoana lehibe amin'ny sehatra rehetra indrindra ny ara-toekarena izay manimba ny firenena nefa tsy mandray ny andraiki ny avy eo zay le olana mpitondra ankehitriny zany tsy manaiky mihitsy fahadisoana ary zany zavatra zany tena lesoka be zany amin'ny fiainana zany zavatra zany tsisy olona tsy diso zany ngainao Andriamanitra tsy diso efa zavatra mahafaty olona zao hoe zavatra ataonao dia mbola tsy manaiky any aleo raisina ny andraikitra jerivana ny tsy nety tamin'ity dia sorohana ny ho avy any ny tokony ho réaction fa tsy ataovy zay tsy mahadiso atsika ataovy dia ireo mpanatanteraka rehetra dia zay daholo atao zay tsy mahadiso atsika be dia be maty ary io efa hatrany voalohany no miteny hoe tsy normal ny fanapozinana tonga hatrany ambositra hatrany Thomas hatrany Mazenga misy zavatra tsy mety ao ary ny fahadisoana zany dia resaka tsy fahafehezana ny entana farana mety miteraka fahasimbana sakafo misy zavatra tsy mety ao zany faharoa dia io jirama matylavy io zany tena mahafaty io ajanono any rano mihetsiketsika sy ny jiro mandehandeha reny ohatrany ataovy zavatra mahavelona ny olona nandao atao fa resaka priorité ty zay le teneniko hoe aza tsy manaiky io diso fa misy tsy mety ny priorité atsika atreto raha toka miandro vaovao marina sy feno momba ny anaran'ny poizina ny vahoaka sy ireo manamanjo fa minona afo eny amin'ny tambazotra tserasera no ataon'ireo tomponandraikitra olona telo no voalaza fa nampidirina ponjavonjy maika no nivesatra mianjady amin'izy ireo ary atolotra eo amin'ny fitsarana ny olona voaroaro rehetra rehefa vita ny famitorana ho antranga fahampoizinana afatany amin'ny faritra tsy hitany toy ny fanadiadiana tena tsy misy ifandraisana ve ireo tranga fanampoizinana ny fanesi tao anatiny andro vitsivitsy ireo inona no iraisan'ireo tranga rehetra ireo mbola betsaka ny fanontaniana izay tokony no nomena fanazavana amin'ny anarany mangarahara na dia amin'izao dinga ny famitorana izao aza andrasana trano ny marina amin'ity raharaha ity
eo anatrihany faneho-kevitra samihafa manodidina ny tirarahaty amin'izao fotoana izao mitaky ny ilaza mpitondra fanjakana marina mikasika ny raharaha mbo malaza ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betioky Atsimo Rabendrina Jean-Jacques Androany vao maika mampitombo ny ahany vahoaka mpitondra fanjakana ho izy ny fivoizan'ilay singa mahery vaika tsy fantatranarana nambara ho antony fanapozinany adidin'ny fanjakana ny fampafantarana ny marina momba ny raharaha ary tondrono eloka ny tsy fanaovan'izany ho an'ireo tompon'andraikitra isa nambara tongany andao arahantsika ny fanampanazavana eto zany maha-olo-pirenena ny tenenana maray amandreny dia okare mba mitodika aminareo mpitondra fanjakana lazao amin'ny malagasy ny marina indrindra fa amin'ireo manamanjo ny mbola mitsabo ny marary satria adidinareo zany tsy hoe asanareo fotsiny fa adidinareo tereny lalam-panorenana amin'ny anarany mangarahara amin'ny anarany hoe andraikitra zay mahampitondra anareo tereny lalàny ianareo amin'izany ary heloka amiko ny tsy fanaovana an'izany ho an'ireo tompon'andraikitra ambony isatsokaziny satria tsy amin'ny anaran'ny mangarahara fa maninona no tsy ambarany vahoaka malagasy zay rehetra mahakasika nio aretin'io atao atory le analizy izy nanao siny azy vinany natao laboratoire taiza sy ny sisa atao avoaka mihitsy atao en gros plan amin'ny télévision sy ny sisa mba hisindany ahiahy fa mafy ingeny mahazo an'ireo ny fianakaviana ny sy indrindra fa ireo efa namoy ny avany ary ka mba tsy siny ahiahy satria tena ohatrany hoe mahafeno ahiahy efa betsaka raha teo moa ny zavatra mampiahiahy ny vahoaka amin'ity fitondram-panjakana ity fa vao maika manamafy an'izay ahiahy zay ka miteraka tsy fitokisana tanteraka zay zavatra lazain'ny mpitondra fanjakana ny toe-javatra misy ankehitriny avelantsika vetivety mahakasika an'izay raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo eto amin'ny firenena izay fa tapitra ny farany volana jolay izao ny fotoana ny tantana ny tale général ny kompania pitaterana nabakabaka amin'ny Madagascar Airlines araka ny fifanarahana mbola eo ampandiniana ny mety hanohizana ny fifanarahana ny fanjakana malagasy na tsy mitaky ny hanomezana sehatra an'ireo teknisianina sy manam-pahaizana malagasy hitantana azy amin'ny mpanao politika sy olom-bavam-bahoaka eo anatrehan'izay kabaeloa ifarana amin'ity volana jolay ity ny feptom-pifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy Thierry de Bael tale général ny tantana ny kompania pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines na ny Air Madagascar teo aloha izay nanomboka ny volana desambra 2020 mbola anatin'ny ady hevitra momba ny mety hanohizan'ny tale général ity na tsy ny fitarina ny kompania pitaterana Madagascar Airlines amin'izao ny fanjakana malagasy araka ny voalaza ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro omaly ny teonivo ny antoko Front de Libération Nationale dia mitaky ny hanomezana sehatra n'ireo manam-pahaizana malagasy hiandraikitra anio orinasa io tsy tokony atao fampitombony vahiny ny trekefa tahaka ny zavamisy amin'izao fotoana ireo orinasa malagasy raha ny fanazavana ho anay dia tsotra kely ihany maro be ireo teknisianina malagasy zay tao amin'ny ramady maro be ireo ataontsika hoe mpitantana dia eto Madagasikara noho izany aminay dia tokony voalohany indrindra aloha malagasy izy satria ny malagasy dia hiaro ny intérêt ny malagasy fa ny fehipetra fotsiny no apetraka amin'ny tsy fahafahany manao zay hoe zay hodaniny kibony zany mako resaka système mako zany ao anatiny any mahatonga ny olona afaka hoe manodim-bola sy ohatran'izany omeo chance ny tanora mianatra na vita fianarana rehetrarehetra rehefa tsy hanome chance andreo malagasy teknisianina sy gestionnaire efa ela tao amin'ny ramaditsika hitatana ny orinasa Madagascar Airlines io andaniny na itsy ny lehibe ny mpanohitra eo anivony anteny meram-pirenena nilaza fa efa tsy antsika intsony io Air Madagascar io ny FMI no ampiasa vola be ao ka izay tiany atao ihany no tsy maintsy tanterahiny na ny fanjakana malagasy aza dia tsy matapaka hevitra momba io orinasa io fa tsy maintsy mbola miandry izay sitrapony FMI ihany arak'izany kely ny fanantenana amin'ny mety hitantana ny teknisianina eto amintsika ny Madagascar Airlines Air Madagascar io ny FMI no manapaka an'io tsy miankina amin'ny DGNR Madagascar io tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana io FMI tompoko no manapaka an'io satria naninona volan'ny FMI no miasa ao amin'ny Air Madagascar fa tsy volantsika malagasy intsony aoka hazava zay na reny fa ATR nampidiry reny volan'ny FMI reny stratégie ny FMI ireo fa tsy mitady atsika tsony
na fitondram-panjakana na olona manam-pahaizana eto Madagasikara ny FMI fa izy ireriany no manapaka an'io zany mahatonga azy hoe mahatonga misy zavatra tsy mety any ataon'io dégénéré Madagasikara anisan'izany fanaovana an'ity vola 1h du matin ty mpanao politika maro no efa naneho hevitra nilaza fa potika ity orinasa ity noho ny tsy fahaiza mitantana tsy fananana paikady mahomby nataon'ny fitondrana sy ireo manodidina azy ka antony mahatonga ny rehetra miantso ny fandraisana andraikitra amin'ny fanarenana sy fanavaozana ny Air Madagascar fotoana ihany koa izao ny tokony hitambarana sy hienona hanavotana ny fananana iimbonana sy hiverenany tanjany teo aloha raha ny fanehoan-kevitra hatrany ahodikody mpitondra amin'ny fetifety sy fihetsiketsehany indray ny vahoaka malagasy anakonana ny fanitrana lalina miandrady amin'ny isa tokatrano amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fiomanana indray ny fivoriam-ben'ny SADC eto Madagasikara ny volana aogositra ho avy izao mpitondra fanjakana izay mitaza-potsin'ireo olana mampitaraina ny vahoaka malagasy fa tsy manao lara-pamena ny fitadiavam-baolana ho mpandinika fiainam-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ny Antsiprian mihetsiketsika indray ny fitondram-panjakana fa ho avy ny fiainana tampony fa 570 ny vondrona SADC izay ho tanterahana eto amintsika ny fahatelo hatramin'ny faha-20 ny volana aogositra ho avy izao nosokafana omaly ny foibe fandrindrana miandraikitra ny fitantanana sy ny fandaminana rehetra hanomboka indray izany ny fihetsiketsehana sy ny fanadiovana samihafa fa handray vahiny Madagasikara miezaka mafy ny fitondrana manodikodina ny saim-bahoaka hanakonana ny fahantrana misy avovona amin'ny firenena voizina sy tradradradraina mafy ihany koa amin'izao fotoana ny mafiloha hitantana ny SADC any Rajoelina ho an'ny taona 524 424 ny vahoaka malagasy nefa tototry ny olana sy ny fahantrana lalina saingy mitaza-potsiny ny mpitondra eo anatrehan'izany tokony amperitreritra ny malagasy ny zava-mitranga eto amintsika hoe miendrika andray ny SADC ve i Madagasikara hoy ny mpandinika fiainam-pirenena zany voninahitra lehibe omeny ny afrikanina tsika izany raha mpitahana amin'ny zava-misy ato anatiny mba makaiza mba mampieritreritra ihany izy omeny olona voninahitra tsika nefa raha tena dinihina raha ny zava-misy anatiny dia asa mampieritreritra ihany izy tena mampieritreritra mihitsy fa dia zay moa ny zava-misy dia hoe engany mba hahatonga sainany malagasy ny hoe ny filohantsika ny mitarika ny fivoriam-ben'ny SADC voninahitra omenantsika zany dia io voninahitra io ahoana ny fomba hitazonantsika azy satria rety hitazona ny voninahitra io tsika dia tsy maintsy misy ny fandrosoana misy ny fahatsaram-piainana misy ny filaminana sy ny sisasinsisa fantatry ny afrikana tsara nge manjoantsika sao dia veritsika va hoe tsy fantany fa zany hoe omena voninahitra nareo any anaovana ny fivoriam-ben'ny SADC mendrika an'izany ve nareo fantanina mipetraka anjarintsika malagasy ny mamaly azy efa fomba fiadiny ity fitondrana volomboasary ity ny fandrebirebena ny saim-bahoaka fa ny olana tsy misy voavaha mamaika ny mpitondra ny kisehoseho amin'ny fandraisana ireo vahiny ny anamafy ny fiarovany ny sezany fa ny firenena fa diranovana mitana ny rambony ny vahoaka gejaina tsy avila hitrotra haneo ny heviny eny an-dalambe avy eo indray raha tsy teny fotsiny ny hoe fivorian'ny gouvernemanta mandeha mitety faritra satria inona ny mahafaly azy hitondrana zavatra izy dia eritrereto amin'izany misy faritra mibitaka fa tena hoe mbola tsy nisy filoatra ity ny apahan'ny vahoaka malagasy nefa ao anatin'ny fahasairanana reny inge dia efa midika mihitsy ary raha mihitsy teneny foana ity matoa atao fitetezam-paritra amin'ny conseil de ministre io efa fanomanana ny sain'ny vahoaka io amin'ny hoe ity tena manampy atsika dia mora ho anazy ny mandray fanapahakevitra hoe mety hovana ny constitution ohatra na tsy hovana ndray rehefa miova ny constitution dia hoe azo atao ny manao mandat fahatelo fa ianao hoe mieritreritra fa misy manaja lalàna ety ny voalohany indrindra tsy ajazysika eto be ny lalam-panorenana zavatra tena mivandravandra zany tsy ilaina tanysaina koa hoe inona le izy anisan'ny loha hevitra lehibe horesahana amin'ity fiaonana tampony ny SADC ity ny fampiroboroboana ny lafiny indostria ny fambolena ny famokarana herinaratra raha ho an'ny Madagasikara manokana mbola lavitry ny afo ny kitay raha mahakasika ireo loha hevitra ireo mijanona ho nofinofo sy fampanantenana tsy tanteraka izany noho ny tsy faiza mitantany Rajoelina dia izay ihany koa no entsika amin'ny CNW ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo raha tsy laza afa-tsy ny faneho-kevitra samihafa mikasika ny fanovatsata eo anivony orinasa Jirama amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny faneho-kevitra manodidina ny resaka baccalauréat ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian izay aiza misaraka aminay ary
bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Chafuza kwa mineai, acharova kuwakai, tiki tiki vo mandenga, masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Grâce à Netmonde 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Ino ma lesy antagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany Boisson vaovao mampatanjaka Miss energy drink de Miss Cola Mety amindry sady mety amilay Ino agnarany brox Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Zay mila boisson Mahazonda Mahazonda Ame parole brox ihany Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafy azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Efa vizorana makany amin'ny privatisation ny fanovana ny Satanjirama ho ny filohany antoko VST androany. Ampitondra amin'izao fotoana izay tsy manana eritreritra manolany orinasa ihany koa ny hamotika azy aza no tanjony raha ny fanokevitra trany. Daniela Minoso. Efa ela no tokony ho vaovan'ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama raha nanam-piniavana maha izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Saingy olana tsy nanana eritreritra maha izany ity farany. Ny namotika aza no nataony antony tsy mahavaovan'ny olana fa voamaika nampiombo izany amin'izao fotoana ho ny filohany antoko VST. Ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana izao olana izao izay tsy havita maha-olana intsony efa tara raha ny fanazavana. Ka ny olana Jiramany olana tsy eritreretin'ny fanjakana ovahana raha ny tena mariny fa olana natao ho fanaovana fampanantenana isaky ny zay tianao fampanantenana sy isaky ny zay misy événement ary rehefa somary mafanafana ny toedra raha-pirenena dia
misy zavatra kely mitranga any amin'ny jiramahany sy ny namany fa tamin'izao fotoana zao a de efa mitranga zany zay tena fahasarotana ao anatiny io orinasa-panjakana io raha tsy teny afa-tsy ny hoe ny resaka privatisation sadasada zay nitranga teo hatrany amboalohany ene ny jiramany efa niresahana hoe tsy tokony ho privatizeny efa zavatra efa nikononkononina tao anatiny ny 5 taona io a fa aty aorina zao zany miditra aty amin'ny deuxième mandat zao formation na fanjakana zao a de zay izy vao mitranga amin'izay a de omena anarana somary manahirakirana eo rehefa miala amin'ny statut teo aloha teo a de efa privatisation zay ny anarany ka izany moa zany no manahirana olana eto amintsika aitrehitra tahaka ny mahazatra trano hitantanana ny firenena tsy misy ihany koa ny mangarahara sy tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka makasika ny zavamisy ny zavatra manahirana de zao tsy manana politika na mangarahara mihitsy ty vitondrano ity fa salobok'omana avokoa ny zavatra rehetrarehetra de tsisy zavatra mazava mivoaka ty amin'ny vahoaka malagasy a de sahirana ny vahoaka ary de rehefa aveo a midofotra indray le izy a de lasa indray fa mody miala alatsiny eo a de zany ny zavatra misy a de atreto moa zany tsy misy zavatra mitranga za zao mba te hiantso e nanao interpellation ny ministre zay tokony andraikitra tamin'ny resaka tsy fahombiazana ny amin'ny resaka fivoahany reny are-pirenena sokatra sy ny karazany reny a ny filoha-pirenena sy ny prime ministre fa za mba te aheno rovina no interpellen'ny prime ministre sy ny filohan'ny republika lay nampivadika bolongam-by ny volamena tao amin'ny ministera ny minina angoatra ny orinasa jirama izay miapotika tsikelikely amin'izao fotoana saika mikirosofana avokoa ary anjakany kolokolo ny akamaroany ireo sampandraram-panjakana sy ireo orinasa-panjakana maro samihafa eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny hopitaly-panjakana izay mampitaraina olona maro ny ary Madagasikara sy ny maro hafa ny mpitondra fanjakana malona ireo olana ireo izay tsy mihetsika akory mandray andraikitra fa variana amin'ny rendrarindra mitety faritra izay tsy misy vokatra mivaingana ho an'ny vahoaka koa rehetra ny fanehoan-kevitra vaovao ny fampianarana vetivety misy tandrevaky ny fitondram-panjakana matoa mahazovana ny resaka momba ny fiparitahany lazahadina alohan'ny fotoana tao anatiny enitaona ny sesy tamin'ity fitondrany ity ho ny mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina tsy ekena ny afanimbana no hoavin'ny mpianatra malagasy ka mila mametra mpialany lo tompona ndraikitra tsy mafeny asany ho ny fanazavana rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay mampisahotaka tanteraka sy miteraka fikorontanana ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny momba ity resaka fiparitahany lazahadina mety hivoaka alohan'ny fotoana atreto olona efatra ny voasambotra ka telo na hiditra ponjavojo maika noho ny resaka fisolokiana lazahadina osoka ary namafy ny ministeram-pia fa tsy misy ny fivoahan'ny lazahadina raha ny zava-mitranga saika isa-taona tsy voafeny ny mpitondra fa miseho hatrany ity fiparitahany lazahadina sy ny fisolokiana ity tao anatin'ny enitaona nitondrany Anne Rajoelina ny taona 2024 ny afara tamin'ny fanaovana fanadinana andiany faharoa ary ny taona 2024 ny afara tamina fanadinana tao anaty aizina sy laboziny mpiadina misy tandrevaka sy lesoka amin'ny fikarakarana matoa mitranga ny antsirambona toy izao ho ny mpampianatra sekoly tsy miankina fa mitehana ny asan'ny fanadinana sy ny hoavin'ny mpianatra malagasy izany ka takina ny fametrahampialana ireo tsy mahafeny asany tena misy tambajotra mihitsy zany izy io a fa tsy normal mihitsy na olona hoe vitsivitsy zany manao an'io fa tambajotra mihitsy io zavatra io a ka noho izany dia manaikitra ny sain'ny mpitondra fanjakana zay sy ny ministera tandrifian'izay zavatra zay a mba handray fepetra matoa mivoaka io tsy misy an'izany zavatra anina zany fa tena tandrevaka mihitsy de mitaona misesy hoe mbola tsy hita ihany zay fanafodiny dikan'izany a tsy de naovandrao fa de favitany fanadinana fotsiny de zareo fa tokony atao hoe haza lambo mihitsy zay zavatra fa ka zay eto zany de milaza hoe rehefa tsy vitanareo fanjakana atsoa zay privé ary asa aminareo fa haina io tafiditra amin'ny politika loatra zany ny fiainana eto Madagasikara ka indraindray olona tsy tokony hisehatra an'izay zavatra zay a ny lasa misehatra amin'le izy ary eny aza ny tena mahazo laka sy ny ohatra zany a dia miatakataka fotsiny le teknisianina ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo mpiadina andro maromaro tsy atongavany ny fanadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny mifandanjalanja ny fahaizan'ny mpianatra ny taranja literaire sy ny siantifika na misy aza ny manavanana ny tsirairay efa saika nahavita ny fandaram-pianarana raha teo ny ankamaroan'ny sekoly tsy anaiko voarebrebry na ho alaim-panahy ny mpianatra
fa ifantoka amin'ny fahaizana noratovina manoloana ny mety fiparitahany laza adina ozoka sy ny fisolokiana mety hitranga hoy ny mpampianatra. Ny mpianatra rehefa alohanan'ireny zavatra ireny aloha mirorosaina foana mahazaza azy ary zany zavatra zany nefa ny adidiny tsirairay mihitsy satria le zaza mirorosaina iny ane amin'ny mahazaza anazy zay voalazako izay dia mampalahelo mihitsy satria alaim-panahy izy matetika amin'ilay izy hoe inona indray zany zavatra mivoaka izany nefa ny izy nefa efa vonona anao an'ilay zavatra atao dia mijery ny hafa izy dia lasa mirorosaina kely izy fa tsy mampirorosaina azy zany rehefa misy olona manitsy ny sainy hoe tsy fanao zany zavatra zany ary iny ain'ny ankizy foana koa tsy mirarahana iny rehefa ohatra ka mba misy mijoro mba miaro amin'izay zavatra izay zany ny afatra ho an'ny ankizy fotsiny na aza mirorosaina amin'ireny nareo ianary fotsiny lesona ataovy ny famerenana rehetrarehetra fa aza mitoditodika amin'ireny. Jaivona hanomboka amin'ny alatsinainy fa 1 ny volana Jona ho avy izao ny fanadinana baccalauréat 2024 voalaza fa isy ny fampiasana caméra de surveillance amin'ireo fiara mitatitra ny lazadina. Zava-dehibe ho an'ny mpianatra ny fiatriana ny fanadinana ao anatin'ny filaminana sy fitoniana ka tokony entitra ny tompona andraikitra amin'ny fandraisana fepetra iantohana ny fahamarinany ny fanadinana. Sehatry ny fitaterana vetivety mampitaraina mpandeha maro ny fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ao ireo mampiakatra ny sarandalana rehefa hariva ny andro ankoatra ny fihodinana an-dalana. Ho an'ny foloan'ny kooperativa mpitaterana eto an-drenivohitra ny rafitra no mila ovaina hialana migoragora. Entsora Soarimalala no nanao ny fanadihadiana. Mampikaikaiky ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka ny zava-misy eny an-dalana izay ataon'ireo mpitatitra sy ny resevera sasany. Ao ireo manary mpandeha eny amin'ny atsasadalana, misy ihany koa ireo mampiakatra sarandarana rehefa hariva ny andro. Miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpandeha izany, indrindra amin'izao tsy fisiany ny fandriam-pahalemana izao araky ny fanazavana. Tena be dia be aloha natao ke bus andehananay fotsiny izay mandeha makany mena varatra moa zany taon'ny 9 163 asa reo zany tena bus tena papitsy. Ny 109 raha avy any Ambotra Raba anao ka ty Analakely dia tsy maintsy manontany foana zareo waiza vao mitenana hoe Analakely be 67 zay dia na dia tsy hoentiny tsotro zao ianao hatramin'ny nareo brique be zany teneny anao dia raha vao amenao 50,000 zareo ohatra frais io ndray le efa meriny nareo manana mipetraka eny amin'ny mpanjifa aminazy amina manokana raha mandeha Analakely ho any Ambotra Raba dia miteny zareo hoe Amboditsiry dia tsy maintsy mandeha bus indroa zany. Ny zavatra tokony atao aloha tena sato e satria hitanao raha ohatra hoe tompona andraikitra any amin'ny ohatra hoe ATT ny anery ny mpitondra taxi be tsy voafehany reo ary tsy voafehany mihitsy nanao iny izy nanao ina tsy voafehany misy ny cahier de charge ny taxi be fa tsisy voazy io satria miankina amin'ny zava-misy eny an-dalana zany ataon'ny receveur chauffeur. Mampikaikaiky ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka ny zava-misy eny an-dalana izay ataon'ireo mpitatitra sy ny resevera sasany. Ao ireo manary mpandeha eny amin'ny atsasadalana, misy ihany koa ireo mampiakatra sarandarana rehefa hariva ny andro. Miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpandeha izany, indrindra amin'izao tsy fisiany ny fandriam-pahalemana izao araky ny fanazavana. Ny rafitra mahakasika ny fitanterana eto Antananarivo renivohitra no olana ka mila ovaina ho ny filohan'ny kooperativa UCTU. Lasa gaboraraka ny resaka fitaterana eto amintsika hoy ny nambarany. Tena hoe ny rafitra mihitsy no olana satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao maninona moa no manjaka ny gaboraraka aty amin'ny mpanao fitaterana. Tompona fiara anankiray rehefa manam-bola izy manana fiara dia mitady olona izy hitondra amin'ny fiarany ampanofainy io fiarany io malalaka izy amin'izay tiany atao ampanofainy amin'le mpamily hoe le mpamily zany amin'izay fotoana izay ny lasa patron zany hoe ry zareo zany no mandidy manapaka ny asa rehetra eny an-dalana. Io no mahatonga amin'ny teny hoe raha te amin'ny vazaha raha te hanatsara dia voalohany manova an'le rafitra aloha. Misy antony maro ny mahatonga ireo taxi be miverin-dalana ao anatin'izany fitiavan-tena fao ihany koa ny fitohanana ny fifamoivoizana ka miteraka akamoana ho azy ireo indrindra ihany koa ny fodiana alavitra. Ny mahatonga andry zareo miverin-dalana maro ny antony. Voalohany indrindra aloha fitiavan-tena ny amin'ny volany raha izay triso ny patron ahoana ny abebe kokoa ny vola miditra ny amin'ny patron efa vita kokatsy ny tompona fiara ny tena marina raha izay. Faharoa ny embouteillage toy mboivoizany lasa kamo ilay mpiasa hiatrika n'ilay embouteillage satria eo ny fifampilambaniny amin'ny mpandeha eo ny hafanana
maro zany ny zavatra mety mitrango ao anaty embouteillage. Efa manodidina ny 7 arivo ny isan'ny taxi be eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao izay mbola tsy mahasana ny asa fitanterana eto amintsika hoy ny filohan'ny coopérative UCTU. Maro ny zavatra tsy maintsy alamina ao anatin'izany foto-drafitrasa dia ny fanamboarana ny lalana indrindra amin'izao fampidirana ny bus elektrika izao ary petraka tsara ny lalàna mifehy mpiasa araky ny fanazavana trany. Ny lalàna mifehy fitateram-bahoaka eto Madagasikara dia mifototra amin'ny fifamoivoizana, fitsipika momba ny mpitatitra, fitsipika momba ny coopérative fitanterana, fitsipika momba ny fandoava-kevitra, mifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ny fampiarana ny fitsipika ary ny fandaminana ireo lalàna ireo. Iazony majanga maimaiky sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitaka ny fanesorana mpitsabo misahana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny commune Mariarano distrika Majanga faharoa mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao nampitondra teny be ny tanàna teo aloha araka izany izy ireo anao antsoavo mikasika izay fangatahana izay. Anja Robert Kolomajanga. Mangataka ny anesorana tsy misy fepetra ny mpitsabo iray ao amin'ny commune Mariarano ao anatin'ny distrika ny Majanga faharoa i Dr Adzik Richard mitondra ny tenin'ireo vahoaka. Ity farany izay filohan'ny fikambanana Savao lalana mpiaro ny tombotsoa ny vahoaka ny Mariarano manoloana ny zava-misy any an-toerana ataona mpitsabo iray araka izao fanazavana manaraka izao. Io infirmier io dia nagnano raha matahora nilaza fa vony koa benareo raha mandeha mitsabo aminakato indrindra ny fokon'olo atao hoe ao Analobe zay tegna fototry Mariarano zany Analobe zany le tena nipoirany Mariarano ao misy ny douane ao misy zavatra maro. Ny antony natonga io dia zao tsy azo zanakandreo tamin'ny fitarana taty CSU Majanga tamin'ny 2023 tsy azo io naty zany le zanakandreo reo le rangahy infirmier le madame sage-femme rehefa tsy azo le zaza io tatia dia lazainy fa hoe vorikin'olo jiaby amin'ny Analobe io natonga zanakandreo tsy azo ka zay natonga azy malifaty ka nanao menace demoro amin'izay fokon'olo amin'ny faritra Analobe io zany ka zay zavatra zay no olana lehibe satria fokon'olo reo tsy natokotsony io infirmier io tsy mandeha mitsabo ao raha marary na manakory tsy mandeha mitsabo ao koa reo fa volagna maromaro zay efa nisy ny fitarainana sy ny fitoriana nalefa sy nomena ireo antanatohatra voakasika amin'ny tiraraha ity saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao raha ny fanazavana hatrany dia nandefa taratasy ady agny amin'ny DRS nangataka vahaolana aminazy io tsy nivaly tsisy tohiny ny taratasy nalefako tamin'le 6 janvier 2025 tamin'ny 8 mars nalefako ihany koa taratasy nomeko ministre fahasalamagna tamin'ny fa 8 mars tamin'ny fandalaovanteto iny tsy mbola nisy nivaly koa natohiny zavatra zay résumé koa jiaby zay nomegna ny préfet ny Mahajanga tsy misy tohiny tsy misy valy ka io mahatonga zay hoe manao antsoavo amin'ny mpitondra indrindra amin'ny fahasalamana sy tompona ndraikitra administrative na filom-pirenena azy tsy mety dia tsy mety zany hoe mpitsabo ray infirmier manimbazimba ary manao menasy. Resaka fitsaboana sy fahasalamam-bahoaka no tena voatotoina amin'ny tiraraha ity ao Mariarano ka ny fitsaboana izay nataon'ny fitondram-panjakana anakaiky ny vahoaka indray ity no andosiran'ny vahoaka manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitry ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga sy ireo antanatohatra maro voalaza ireo araka izany ireo mponina voakasika tiraraha ity mba hijerena akaiky eny amin'ny famahana ny olana farany izay aingana. Lafo vaovao hafa mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena afana ny stade Bariama Masina ny 12 Jolay ho avy izao anatin'ilay soagoavana Mega Live Asa izay afanan'ireo artista mazovoan'ny asa Madagasikara manerana nosy hiavaka raha samy fampisehoana no tazana eny an-toerana na izany amin'ny ny seho an-tsehatra sy maro hafa efa vonona avokoa araka izany ireo mpanakanto miisa 12 handray anjara araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny solitenan'izy ireo andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Mamansalala tonton tsololo raha ohatra hoe zany manao io dia tsy maintsy mijery anao za. Zay moa zany efa vonona lalandava fa zao
gaiasy show zao vao maika tena vonona be sahoana César mazava ho azy tsy maintsy mikaroka zavatra vaovao foana moa zany artiste anay dia manao zavatra tsy lavitra n'le tianareo kafe fotsiny nena angamba ny zavatra andrasan'ny fanina c'est les meilleurs de nous anome tena hoe zavatra tena hoe zay anananay rehetrarehetra mifonay manontolo zany a omenay anareo amin'ny fotoana io raha asina fampiarapika kely reny tena pointsy misy asina dio kely amin'io tonga ava marobe ianareo fa miandry anareo zahay 18 juillet atadidio tsara ataovanakina agenda asivy réveil mihitsy amin'io andro io fa zavatra goavana be io mbola tsy zavatra ohatran'io tsisy karaha io koa amin'ny mamega iasy anazy zay moa zany dia manentana sika rehetrarehetra fa sy ho zavatra fahatanitany amin'io sady sy ho vita moramora fa ambiance 100% miaraka amin'ny artiste maro fa fantatrinareo aby sady akafizinareo aby dia tonga fa maro dia aza digny micharge telefony fa sisy bedy miaraka makasara sika miaraka manao vidéo sika sy mitaraka sisy bedy tonga ao mamano sololo dia mamano tsalalao dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety mijanona ho nofo ny fahafahana miala sasatra ho an'ny 700 ny frantsay araka ny fanadiadina nataony observatoire des inégalités ny farany volana jona anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra frantsay 7 no tsy manana izay fahafahana izay miankina amin'ny sokajy sosial na ny milieu sosial ihany koa ny fahafahana amin'izany cadre supérieur na ireo mpiasa amin'ny tanan-draikitra ambony avokoa ny 7 amin'ny fitopolo isan-jato nireo miala sasatra raha toka 7 isan-jato ho an'ireo ouvrier dia izay ihany koa no hoe tena manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao hangasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitsondry ary tomboky lasy tombo vavy elo matomboko Poisson vovô mampatanjaka Prox vous a présenté Ny vava salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy vous a présenté Ny vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.